atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raiky atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raiky. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Faly magnano mbalatsara antsika jiaby izay mitanesy magnaraka trany ity onjapeo radio Faniry Maria ity amin'izao fotoagna izao. Tonga amin'ny fotoana andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ho sakafo mpagnaintsika amin'ny alalany ity onjapeo ity atsika. Mbola agnatin'izao vanim-potoana tsotra mandavantaona izao atsika, izay vanim-potoana omeny eglizantsika mba andaliantsika bebe kokoa ny finoantsika, mba ahafahantsika mampitrotro ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Koa amin'ity alahady fahenigny tsotra mandavantaona ity dia omeny eglizy loha hevitra atsika dia ny hoe tano ao ampony didin-Jagnahary fa fototry ny soa. Hoenointsika sy horaisintsika ampitiavana ary ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady tsotra fahenigny mandavantaona taona 2024 ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany, boky ny Siraka. Raha sitraponao dia hitandrina ny didy ianao, miankina amin'ny sitraky ny fonao ny tsy mivadika. Nataony eo anoloanao ny afo sy ny rano, azonao atsotra amin'izay tianao ny tananao. Eo anoloan'ny olombelona ny fiainana sy ny fahafatesana, ka izay fidiny dia omena azy. Fa lehibe ny fahendren'ny Tompo, sady mahery izy no maefa, ary mahita ny zavatra rehetra. Ny masony dia eo amin'izay matahotra azy, ary fantany avokoa ny asan'ny olombelona. Tsy misy olona nodidiany ho mpankahala fivavahana, tsy misy olona nomeny lalana anota. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny e Andriamanitra. Ui Kristi, si j'aime à toi, tumpuku, nu tena pianju, ai damana kampera, nisita puniranu, sayangnya narida.
Vakiteny masina faharoa. Taratasy voalohany masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, metory fahendrena amin'izay efa lavorary ihany izahay, nefa tsy mba ny fahendreny zao tontolo zao izany, na ny mpanjakany zao tontolo zao, izay olona efa ho levona, fa fahendren'Andriamanitra no torinay, dia fahendrena lalina tsy tapolopolorina, izay voatendrin'Andriamanitra talohan'izao tontolo zao, ampahazo voninahitra antsika, ary tsy nisy nahatakatra izany ny mpanjakan'izao tontolo zao. Satria raha nahalala izy, dia tsy ho namantsika ny tompony voninahitra tamin'ny azo fijaliana. Fa izany dia anisan'ireo zavatra voasoratra hoe: zavatra mbola tsy hitan'ny maso, na mbola reny sofina, na mbola tafiditra atao am-pony olona velively, no namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Tamintsika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahiny, satria mahafantatra ny zavatra rehetra ny fanahy, na dia izay lalina indrindra ao amin'Andriamanitra aza. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, della vita di tutti. Alleluia, 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 ube univa usoma fali. Alleluia, 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 della vita di tutti. Alleluia, 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 ube univa usoma fali. Ombantsika mianakavany eny Tompo, ho tanteraka tokoa ny izany, ny evanjely masina nisoratany masinda matio, voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro izany i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: aza taonareo fa tonga aho andrava ny lalàna sy ny mpaminany, tsy tonga andrava aho fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa mandra-pahalevon'ny lanitra sy ny tany
dia tsy hisy foana akory amin'ny lalàna na dia iray na tindrin-tsoratra iray akory aza mandra-patanteraka izy rehetra. Koa amin'izany izay andika ny anankiray amin'ireo didy madinaka indrindra ireo ka ampianatra ny olona toy izany dia ho kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay anatanteraka sy ampianatra ireo kosa dia ho lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Lazaiko aminareo fa raha tsy lehibe noho ny mpanoradalàna sy ny farisianina ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra akory ianareo. Efa reninareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mamono olo, ary izay amono olona dia hoelona amin'ny fitsarana. Fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mitezitra ny raha lany dia hoelona amin'ny fitsarana, ary izay anao amin'ny hoe raka dia hoelona amin'ny sanedry, ary izay anao azy hoe foka dia hoelona amin'ny genafo. Koa raha manatitra ny fanatitrao eo amin'ny hotely ianao ka eo vao matsiaro fa manana alahelo aminao ny namanao, dia avelao eo amin'ny hotely aloha ny fanatitrao ka mandehana miavana amin'ny namanao vao miverina anolotra ny fanatitrao indray. Miavana faingana amin'izay manana ady aminao dia ny samby mbola eo andalana ianareo, fandrao atolotry izay manana ady aminao amin'ny mpitsara ianao, ary ny mpitsara kosa anatitra anao amin'ny mpamatotra ka atao antranomezina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa fa tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny varireventy farany. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mijangajanga, fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra ijery vehivavy ka maniry azy dia nijangajanga taminy tao ampony sahady. Koa raha ny masonao ankavanana no manafintohigny anao dia esory izy ka ario lavitra anao, fa aleo zavatra iray amin'ny tenanao no very, toy izay ny tenanao manontolo no ariana any amin'ny genafo. Ary raha ny tananao ankavanana no manafitohinanao dia tapaho ka ario lavitra anao, fa aleo ratsambatana iray amin'ny tenanao no very, toy izay ny tenanao manontolo no ariana any amin'ny genafo. Ary koa efa voalazako hoe na iza isaotra ny vadiny dia oka nome azy ny taratasy fisaorana. Fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra misaobady afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy, ary izay anambady ny voasoratra dia mijangajanga. Ary efa renareo koa fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe azy mianiana ny tsito, fa efao amin'ny tompo ny fiahianao. Fa izaho kosa milaza aminareo na amin'ny lanitra fa sezy fiandrianan'Andriamanitra izy, na amin'ny tany fa fandiavany tongony izy, na amin'ny Jerusalema fa tanànan'ny mpanjaka lehibe izy, na amin'ny lohanao fa tsy mahema fotsy na mahamenty na dia ny singambolo iray akory aza ianao. Fa oka ny teninao hoe eny dia eny, tsia dia tsia, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy. Alleluia, alleluia, della vita
tompotsika. Alleluia, alleluia, ubiunika usamafali. Alleluia, alleluia, telamite tompotsika. Alleluia, alleluia, ubiunika usamafali. Izany ary ny teniny Tompo, teraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, amin'izao lahady fahenina mandavataona zao dia mbola manohy ny fandaliana mpinoana isika, satria izay raha teo no mandavataona ny mandavataona fotoana andalinana ny finoana, ary dia ilaina izany satria miatrika an'izao synode fahafito fijanonana fahaefatra izay ezahsika andravonana an'ireo fijanonana telo teo aloha, ary indrindra eo amin'ny firenesika dia anatin'ny kiondalana ihany koa ka miatrika an'izao fikaonandoha-pirenena concertation nationale zao, izay azo lazaina fa tahaka ny synode miaradia ny firenena manontolo, ary ny isika eto amin'ny diocese efa fotoana maromaro zay miaradia, ary zay indrindra no anasana n'izay rehetra mbola tsy taitra amin'ny toromasony na mbola varimbarina amin'izao sy zao, irosaka lalindalina koa na amin'ny fijanonana fahaefatra na amin'ny fikaonandoha-pirenena. Ny toriteny antendrombohitra zay vakisika efa alahady maromaro zay dia manampy asika hivelona an'izay dinidinika izay, ary ny fototra ny toriteny teo antendrombohitra araky ny fantatra asika ry kristianina habana dia lay fanambarana nataon'i Jesoa zay mampasiahy ny teny folo teo antendrombohitra ny Sinay, ka matetika horesika hoe asambarana valo na dia sy valo ny voalaza ao, fa sy izay mono mahazatra atsika, ka araky ny tamin'ny alahady raha teo raha ivelomansika ireo fiainana ambaran'ireo asambarana valo, toe-piainana ho isika ny asambarana valo, toro lalana tiany Jesoa ivelomansika, ka raha ivelomansika ireo dia zary fanasina sy fahazavana isika. Ka izay indrindra ry kristianina havana, toizasika ny dinidinika miaraka amin'ny fampianarana teo antendrombohitra zay araky ny lazaisika no nataon'i Jesoa amin'ny toerana maro samihafa sy amin'ny fotoana maro samihafa, fa natambatry masindamatio mba ho katesizy, ary zay no mahasarobidy azy satria fandaliana mpinoana, ka maneraka asika izery bebe koa ny fiainasika andavanandro, mikasaka ny fahendrena no voasongadina amin'izao alahady fahenina mandavataona zao, ary fantatra asika n'izay mahasarobidy an'izay, besaka ny mitady zany fahendrena zany, satria io no ahafantarana fa olona feno sika, olombanina araky ny lazaisika matetika ny fanambiazana sy fahamenona ny loha fotsiny, fa araky ny ambarasika ahatonga sika olombanina, olona feno tanteraka. Ny olokendry no afaka mitondra ny asan'Andriamanitra, ny olokendry no maneho amin'ny fiainany maha olombanina azy. Raha ny amin'ny sekoly na ny fanabeazana no asetena araky ny voalazasika teo eto amin'ny tanindrazasika, dia fantatra sika ny zava-misy sy mitondra amin'ny tena fanabeazana, satria ny fanabeazana araky ny lazaisika teo mampita an'izay fahendrena zay, ka tonga ny olombanina ka ny rafi-panabeazana amin'izao dia haisika ka mila dinika, ary zay no antenaisika na eo anivon'ny eglizy aza manomana ny symposium, ka na amin'ny sekoly zay tamin'ny fotoana maro no anambarasika matetika hoe sy ny arena ny tsy misy eto Madagasikara, manakarena isika
fa indrisy ao anatin'ny fahitrana tanteraka sy hoe sy misy manam-pahaizana eto amintsika. Maro ny manam-pahaizana misy tokoa, fa na izany aza sy mety mandroso isika, sy hoe lan'olo manga koa isika. Maro izy ireo kanefa sy mahatarika asika amin'ny tena soatoavina, ahafahasika miroso amin'ny lalindalina kokoa, ka hitasika ny fivelarana eo amin'ny fiainasika andavanandro. Inona ary ny olana araky ny nampisongadinasika azy, fa indrindra moa ilaina no andalinana an'izany amin'izao fanaovasika ny synode izao ary fanaovasika ny concertation nationale. Ny antony sy hoe isika sy manan-karena, mahantra isika satria sy misy ny fahamarinana, mahantra ny fahamarinana isika. Io no mahatonga ny fanabeazana katolika fotoana maromaro zay nanapa-kevitra fa ho beazina atena ho ampianarina ny mikasika ny fahamarinana, ny toe-piainana mikasika ny fahamarinana any amin'ny ambaratonga isa songadiny amin'ny sekoly, mba hipetraka tokoa izay marina izay. Ary araky ny teny faneva tamin'izay ny hoe izay manao ny marina no endry, ary ny marina no maha-olona afaka asika. Ka izay indrindra no ametrahana reny fampianarana ohatra ny éducation à la vie et à l'amour, zay ny hitatra ihany koa amin'ny ray aman-dreny, satria mila n'izay fahamarinana izay isika. Ry kristianina havana, izao vanim-potoana ny synode zao indrindra no raha sika mandinika ny fomba hiavoza asika, ka ahatonga asika ametraka rafitra manampy asika hivelona ny marina izay, ka anaova asika fivoampenitra mahery vaika ho isika changement radical de comportement eo anivon'ny fiarahamonina, ka ezasika mampanjaka ny rariny sy ny isiny, ka hivelomasika ny fihavanana sady kristianina malagasy, ka ahitasika tokoa ny fivelarana ny maha-olona sy ny olon-drehetra. Ry kristianina havana, izay voalaza izay indrindra no ambarany ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'izao lahady fahenina mandavataona zao. Ampianariny tenin'Andriamanitra tokoa isika mba hivelona ny maha-kristianina atsika, ka ho tena mpanaradian'ny Kristy tokoa isika, ka zary eglizy olo velomin'ny batemy, miombona miaradia mandray atanana zary misionera tabernakla velona. Ry kristianina havana, manampy asika hivelona an'izany ny fampianarana ao amin'ny vakiteny voalohany amin'ny boky ny ekleziastika. Raha teo endry sy hivelona ny fahamarinana de tandrovy ny didin'Andriamanitra, de lay teny folo manambara fa raha mivelona azy ireo ianao, ireo tenin'ny fiainana ireo de hanana fiainana feno ao amin'Andriamanitra, ka ho lavitra anao ny fahafatesana. Ho indrindra ny vakiteny voalohany, eo anoloan'ny olombelona ny fiainana sy ny fahafatesana, ka izay fidiny dia omena azy. Ka raha manaraka ny rasy izy sanatria dia akany amin'ny fahafatesana, fa raha manaraka ny didin'Andriamanitra kosa feno fahasoavana dia ho velona mandrakizay. Ka okary ry kristianina havana, isafidy isika izao synode izao, engany hanampy asika ametraka zay safidy matotra zay, ka tonga asika ndray atanana tokoa araky ny lohevitra ny fijanonana faha-efatra, ary toraky zany ihany koa eo amin'ny fiainam-pirenena hipetraka sara ny safidy ataosika, ka ahafahasika mametraka rafitra ahitasika ny fivelarana maha-olona sy ny olona manontolo. Ry kristianina havana, ambaran'i Jesoa tamin'ny toriteniny teo tendrombohitra tokoa manko, mba hipetraka sara zay safiditsika zay dia mila fahendrenisika, ka ambarany fa endry raha manda ny aiziny zao tontolo zao, fa manaraka kosa ny fahazavana ampianarany, ka ho velona mandrakizay. Io ny safidy sarobidy sy mainsy ataosika amin'izao fiainatsika zao. Ary zay ihany koa mbola ampisehivy ny mason-dapoly amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasy ny Koretianina, izy mampianatra asika andinika lalindalina kokoa, ka andrain'ny Kristy zay any sy tena fahendrena, ary fahendrena lalina sy tapolopolorona no namboarin'Andriamanitra asika
sy namizeny asika ao Kristy ka anjara asika tokoa ary ny ahay safidy satria ilay fahendrena no arian'Andriamanitra de siza ho ansika fa i Kristy ao ka ry kristianina havana ho raisika i Kristy anilo ansika satria raha nierisika olombelona dia sy atakatra ny tena fahendrena isika araky ny volazan'ny Masonda Paoly hoe raha sy nisy nahatakatra izany ny mpanjakan'izao tontolo izao satria raha nahalala izy de sy ho namansika ny tompony voninahitra tamin'ny hazo fijaliana fa izany dia anisan'ireo zavatra voasoratra hoe zavatra mbola sy hitan'ny maso na mbola reniny sofina na mbola tafiditra tao am-pon'ny olona velively no nambaran'Andriamanitra ho an'izay tia azy ka izay indrindra ry kristianina havana sambatra ary isika mba anisan'ireo tian'Andriamanitra ka nanehony an'izay fahendren'i Kristy izay ka anjara sika ary ry kristianina havana ary zay no ampisian'ny synôda hanampy asika ametraka an'izay safidy izany ny fahendrena ka oka sika ary ahay andray ny fanambaran'Andriamanitra matetika varimbarina amin'ny zavatra maro ety ivelany isika ka adinosika ny tena izy adinosika ny essentiel amin'ny fiainansika ry kristianina havana akombre loatra ny fosika maro no mandrakotra ny fosika ao ka sy ahita zay tena fahendren'Andriamanitra isika ao ka ho ararotosika ary ny fandiniana an'izao fizanonana faefatra zay iverenasika amin'ireo fizanonana telo taloha ka hitasika ny tena izy ka izao indrindra ny vanim-potoana ahafahasika ary manampy asika sikelikely ametraka an'izay safidy zay ary indrindra moa efa iroso sikelikely amin'ny karemy sika fotoana fandalinam-pinoana lalindalina kokoa i Jesoa mpiaradalana sy mpiarabelona amintsika no anilo ny fiainansika anilo ny fosika anilo ny fiainakaviana ny fiarahamonina ka azo ny tena fahazavana isika ao ka azava ry kristianina havana fa ao am' Jesoa de sy misy zany delestage zany fa mazava mandrakarivany ao am' Jesoa ka okary sy ho varimbarina isika ao ka anokatra sara ny fosika ao ka ho diovosika ny tokotany manodidina antsika nara-panahy zany nara-batana nara-saina mba ahay anararoatra izao fotoana izao sika na eo anivon'ny dioseze na eo anivon'ny firenena ka ametraka ny Jesoa eo ivon'ny fiainansika sy anivon'ny fiainansika ka araroty izao fotoana izao aoka isafidy an'i Jesoa ilay mpiarabelona amintsika sika hoe Masonda Paoly ambaran'i Jesoa amintsika aza taonareo fa tonga aho andravany lalàna sy ny mpaminany sy tonga aho fa anatanteraka mazava ny tenin'i Jesoa io lay fahendrena sarobidy indrindra zany hoe sy Jesoa no andrava ny fiainansika sanatria zany ny fidiran'i Jesoa amin'ny fiainansika sy andrava ny fiainansika faraka io tenin'io anasara ary andavorary ny fiainansika ka anjara sika ary ny mametraka ny Jesoa araky ny voalaza teo ivo ny fiainansika sy eo anivo ny fiainansika izany no fiainansika ka anjara sika no mandray azy raha izy no avelasika manamboatra ny fiainansika de ho lavorary zany fiainana izany satria sy ho diso fanantenana naovinana isika ny mahadiso fanantenana sika de matetika isika mandeha mécanicien sy tena izy ka simba ny tomobilisika satria ny adaptation isan-karazany no mipetraka ka izay no mamparary asika mamparary ny firenensika satria ny zary piraty zay aby adaptation zay aby no manjaka ka lavitra ny tena izy io adaptation ataon'olona amin'ny fivavahana maro samihafa io no matetika koa manimba ny fiainansika sy ny fifandraisansika na amin'ny zavaboary na amin'ny mpiarabelona na amin'sika sambysika na amin'ny Andriamanitra indrindra mety mandeha ireny adaptation reny fa sy maharitra ka okarisika mba handeha amin'ny tena originaly maro ny pirate amin'izao fotoana izao ka mitandrema isika ary ireny no manapotika asika io no antikrista lazainy Masonda Zoany amin'ny apokalypse ary lazainy fa tato amintsika ihany ireo no nanjary nanohitra ny Kristy ka okarisika ahay andrain'i Jesoa fa izy no andavorary ny fiainansika sy andravana anarasy i Jesoa fa andavorary
ka oka isika sy ho voafitapitaka isony ka ho indrindra Jesoa misy milaza hoe zao sy zao milaza aminareo fa izao ny tena izy. Ry kristianina hava, ensika sara ny fampianaran'i Jesoa efa renareo fa voalaza tamin'ny tolo hoe aza mamon'olona ary zay amon'olona dia hoeloina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo fa zay rehetra mitezitra ny rahalany dia hoeloina amin'ny fisarana. Izany hoe aza misara olona, aza manarasy olona fa manatsara atrany sika ka iova ny fiainasika. Ry kristianina hava, koa raha manatitra ny fanatitra ianao i Jesoa amin'ny hotely ka eo vao matsiaro fa manana alahelo aminao ny namanao dia velao eo amin'ny hotely alohan'ny fanatitrao ka mandehana mihavana amin'ny namana vao miverina hanolotra ny fanatitra indray. Ry kristianina hava, ka zavasara ny fiainasika, izany hoe mihavana amin'ny olon-drehetra. Efa renareo fa voalaza hoe aza mizangazanga, ka dio ary ny fosika dia adio koa ny fiainasika. Zay ny tiany Jesoa ambara raha milaza hoe aza mizagazaga, zany hoe ka sy hisy confusion fa tena mangarahara ny fiainasika manontolo. Zay hita fa lavorariny sika raha mbola mandia tany fa ny fitadiavan'Andriamanitra amintsika dia izy Andriamanitra araky ny voalaza sika teo ho eo anivon'ny fiainasika ary ivon'ny fiainasika ka amin'izay izy no mandavorary ny fiainasika, izy mahalavorary asika. Io relazay isika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra nao ny asa sika ary lavorary kokoa aza satria lavorary izy ary zay no atao hoe fahendrena. I Jesoa manamasina, izy lay masina, ny fahamasina ny fiainansika no tadiavin'Andriamanitra, zany hoe masina fiainana misy an'Andriamanitra, sy misy sy ain'Andriamanitra tao. Ka raha masina ny fiainansika dia Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika dia mialavorary ny fiainansika ary dia miova izay fiainansika izay. Ny olo sambatra Lucien Boutvasoa dia nasapa fa sy mendrika sy lavorary teo amin'ny fiainana, fa niezaka tamin'ny fanamasinana ny fiainana izy. Torak'izany koa i Carlo Acutis zay nampisehovisika fa ny lalan'ny fahamasinana ho izy sy fanangonana hery na fanangonana arena na inona fa fanesorana, soustraction sy addition hozy izy ny lalan'ny fahamasinana fa soustraction, zany hoe sy maintsy miala zay miakombreny fosika ao amin'ny am-posika ao. Ka zay no mahatonga ny Jesoa milaza hoe efa renareo, zany hoe sy maintsy misy zany dépassement anesorana an'izay sy mety ao amintsika ao ka miavao atranytsika, ka azay maolom-baovao zay no mitondra fahendrena eo amin'ny fiainansika ary dia mitondra fahendrena amin'ny manodidina ansika. Ry kristianina havana, raha fitinina ny voalazan'i Jesoa dia ny fanatanterahasika ny marina sy misy famahony ao anatin'ny mangarahara tanteraka no lalana ahatonga atsika olon-dehibe amin'ny finoana, ary zay no irisika amin'izao fanatanterahasika an'izao synode fahafito ary eo anivon'ny firenena zao concertation nationale izao. Ry kristianina havana, mety hitenisika hoe sarotra izany rehetra izany raha nierisika tokoa dia sy ho tanteraka, fa ny fanan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra no ahafahasika iroso amin'izay soa sy sara sy ny tena izy izay, ka ialasika amin'ireny zavatra mandrakotra ny fosika, mandrakotra ny fiainansika ireny, ka amin'izay sy voafitaka amin'ireny fampianarana diso ireny sonisika, ka izay indrindra no anasanasika anararoatra izao synode izao, andalianasika bebe koa ny maha kristianina katolika sika ny finoasika, fa indrindra ity fizanonana faefatra ity zay andravonasika ny tolo-kevitra rehetra teo aloha. Efa any amintsika zao ny lineamenta ny torolalana ka oko ampiasaisika araky ny mahatorolalana azy dia sy hoe devoir de maison ka mamaly ny vantana ireo fanontaniana sika, fa ireo fanontaniana dia noentina mba anampy asika
anokatra ny masosika, anokatra ny sofosika, anokatra ny fosika ka hita ny tena fiainana maha-kristianina katolika sika ka tonga sika olon-dehibe amin'ny finoana. Ry Jesosy Kristy tomponay io, ampenaro izahay ikendry ny soa sy ny sara mba hoendry eo amin'ny fiainanay, hoendry izahay raha ianao no mampianatra anay ny marina ary ianao no marina raha teo izay manao ny marina no hoendry koa amin'izay dia hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro izahay ho zary fanasina sy fahazavana amin'ireo manodidina anay ka anjaka eto aminay ny fiadananao. Masiny Maria reny io, reny ny fahendrena ianao ka ampianaro izahay fikitra amin'ny Jesosy la ihany fahendrena. Masinday Josefo ray mpiaro ny eglizy mivavao any fianakaviana rehetra mba ho tena eglizy kely tokoa ka zary fanilo sy fahazavana ny mpiarahamonina. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.